dia tonga fa rarigirana le fitokonana misy ohatran'ny raisin'ny mpanao politika ve ankehitriny hoe resaka politika foana le izy fa tsy hoe mety mitsinjo any manoaviny ro mpiasa raisintsika ohatra fotsiny zany zao hoe resana zao io banque centrale io ohatra samy manan'izay filazany azy ny olona rehetrarehetra ao anatiny a fampianarana koa torak'izay a raisina amin'izay lafiny politika zay foana ve le zavatra ka io nge no teneniko anao hoe le lafiny fampianarana misy lafiny teknika misy lafiny sosialy de ao anatina projet politique no tokony ahafantarana tsara hoe olona rehefa olona latsika filohan'ny république rapide inona ny eritsereta ohatra zany hoe ny France zao any États-Unis inona ny zavatra metimety ho an'ny vahoaka zany hoe inona fampianarana tokony ataontsika hoe amin'ny teny français adéquat ho an'ny tanora malagasy mahazo mifampiroboroboana ary mifandraiky amin'ny toekarena misy ho aminy zay zany de misy ho aminy ary zay no tokony anao hoe tsy enseignement général ihany no tokony atao fa tokony misy fampiroboroboana no tokony totsika hoe fampianarana teknika mifampiroboroboana nyreny hoe accessoire na formation professionnelle etsetsetset zay ho any tokony atokony hoe zany le tokony mifosany keo anatin'izao tete zamity zao hoe mba jerena misy projection fotsiny na hatramin'ny farany tete zamity hoe momba an'le hoe karaman'ireo olona reo hoe mémoage c'est ça zany reo indemnité na correcteur momba an'izay fotsiny hoe mba azony le zanaka malagasy satria hoe tonga amina tanjona mbany hoe afampandrosoana rapitra tonga am'le resaka banque centrale tsika io zao de olana ray io zao satria mifanolana tsinona ny mpiasa sy ministère ny finance ary io nge zavatra tsotra ny gouverneur en banque centrale dia mitendrena tamin'ny décret ataontsika hoe conseil des ministres milaza Andriamato X dia mitendrena tamin'ny conseil des ministres mitoeran'izao ka tsy resaka hoe tapotra ny mandat tapotra resaka le décret global tapotra ny mandat conseil d'administration sy ny gouverneur zany de hoe tsy zay le izy de tsotra fotsiny azao tsy misy fankatoavany raisam-pirenena aloha zao misy zany resaka somi famoam-bola ny velany ka azadino fa flou ny république ataontsika voafidim-bahoaka no nde gouverneur en banque centrale anteny mera satria anatin'ny conseil d'administration anteny mera voafidim-bahoaka na sénat na assemblée nationale na nety ny conseil d'administration inona ny zava-mitsango ao anatin'ny teteza mihitsy parlement de transition tsy afaka nintsy solitaire anatin'ny banque centrale mazava zay ny gouverneur tsy maintsy flou république élu manindry ohatra mandeha conseil des ministres zany hoe zay ihany koa no tokony analaka maninona ka izy ary zany mafehan'le statut-n'le banque centrale ka zay no ataoko anao hoe manjary resaka be fotsiny hoe tsy hanao arrêté fandoana ao juge ministre sy zany hoe tsy de hanao commentaire an'izay fa zavatra anankiray kosa hoe Andriamato ministre tokony zavatra nataonao de hoe nentinao tany conseil des ministres de entina tany décret d'abrogation le de nylaminy io gouverneur de nylaminy io satria zavatra anankiray manahirana manko de ny hoe ny premier ministre Belgique de tsy de makatolo loatra hoe esorina le gouverneur patapitra ny teteza mihitsy satria mbola izy mahana soni ary le mbola tsy eo le fankatoavana raisam-pirenena de le izay zany mahatonga hoe l'état le général zay natao hoe sola le gouverneur io ary mbola misy ataontsika hoe entorse ao anatin'le satria tonga de mandray toerana fotsiny raha tsy diso mandray toerana izy zay hoe raha izay fa hoe izy a de rehefa ohatra zany mandray toerana izy ary misy empêchement le gouverneur ka eo ny fotsiny zay zany hoe resaka forma io akio a le zavatra ataoran'ny olona amin'izao fotoana izao de hoe tsy afaka hamoaka vola any amin'ny instance internationale izy amin'le réserve satria any ivelany ke mivola devise faharoa manaraka zany sao de anao fanontana vola tsy misy antoka planche à billets izy ny sasany de tahaka l'inflation zany am'le ary mifatelo tena manahirana ny olona de hoe sao de ataon'ny ACT karazana vasale le banque centrale rapitra ary kio zay hoe satria zay anarozay de lazaikona zay fanontana vola tsy misy antoka de faharoa de le hoe zay hoe ataon'ny vasale zay mety atonga le inflation satria tsisy contrepartie tsisy famokarana toa nefa no manatota vola de manjary mitombo le consommateur de manjary misy l'inflation
zany hoe teknika zany fa zava-misy zava-misy ho avy rapitsy. Anisan'ny zavatra anankiray Frank Ramassona na raha antsika datsary tatareo ary napiakapeo akory zareo tamin'ny chambre de commerce ny Antananarivo nefa rany satria ohatrany tsy mety aminy le satria tsy zay koa le statut resaka statut foana io olana eto amin'ity firenena ity kitihana zay tsy tokony kitihana ao izy ny sasany fa inona ihany zany le tena izy ka io zany resaka procédure daolina zany resaka fahaizana mitondra aveo zany bonne gouvernance io zany parce que mo banque centrale hoe alève les formes mba hoe naona tsy gouverneur de mifanenjina le gouverneur vaovao tsy possible aloha zany zao ka ohatra fahitako azy ny zava-misy de ny hoe chambre de commerce koa tapitra tamin'ny janvier 2012 mandahany de namina commissaire ad hoc vaovao zany ny ministère ka azadiny fa ministère kosa nge no atao hoe manomana fividiana fa matesitra an'le opérateur de le angamba le am'le avany vansise le ministre ary koa ny zavatra mission lehibe hoe manaka ny comité ad hoc izy de manenjona comité ad hoc de hoe mission voalohan'le comité ad hoc de hoe manaka ny élection nefa ny zavatra hitan'izao zany tena akan'le toran'le bureau mihitsy taloha de hoe igérer an'le tatana an'le chambre de commerce zay zany le fanoloany ka tsy nazava tsara io ny teny avy ny ministère akatonga ambany mety tsisy le ady ary misy loha fakanako zakevitra tena misy satria zany zao ny olana presque ka iafy sady zeritreritry zareo fa zany zay aloha de hoe tokony ifanaritra zany le anakirao mba tsy isiny olana fa satria io nge zany ohatrany hoe mangataka prorogation ny ministère en finance zao ny ministère en commerce de mangataka fa ministère en finance mangataka an'izay nefa tsy mety prorogation le gouverneur en banque centrale tanzao fa tsy mitovy le ataontsika hoe monseignant zareo zay hoe zany le olana am'le hoe fiara mitatana ary zay no tokonyka hoe ty atao ty tokony isy zany samiezaka nanandana ny akilany ahitan'le vahaolana fa tsy hoe zany hoe nydin'ny Frank Ramassona tenena zany hoe ao tsirairay mbola mipetraka ihany le firaikevitra izy zay mihitsika zavatra anankiray lazakanao presque fa rehefa tena nandinga tokoa hoe zao ministère de décentralisation le maire moa zany élu izy no dépendre amin'izy de ministère de décentralisation PDS ny ministère de l'intérieur ka ohatra tokoa hoe isory le ministère de décentralisation le élu ka ohatra miavalizay ny arrêté ny premier ministre ina moa zany ny olana izy ny ambony ministre ny intérieur moa zany premier ministre tokony saratra terva aty am'le ordonnance zao milaza hoe tsy misy tony hoe mbola petraka ny maire élu an'ge wa le problème premier ministre le chef de gouvernement azadiny tsara fa rehefa misy hoe maire suspendu karaha tianotoizina le suspension de ny premier ministre no manao le suspension fa tsy ministre ny intérieur inona ny problème kosa koa raha ohatra nofinito koa le premier ministre fa eo am'izay lafin'izay de tsy ampy le ataontsika culture de la bonne gouvernance ao anatin'le fitondrano satria samy mandeha samy mitady zany hoe le fizarana an'le sesa zany ny tena namaika zany zao de efa tafiditra ao am'le toerana am'izay vao fampantany teny hoe anisy ty anaty sa anao ty presque natokany le hoe dans le conseil des gouvernements fardomal ny zava-misy azafato fa de hoe uniformisé am'izay zay acte décision zay atao zany hoe ampitovina ary tsy misy mahazo mamoaka tsony taratasy na décision technique zay mifono ataontsika hoe lafina politique e nisy zany ohatrany hoe le notam taratasy misy ny transport taratasy ministre décentralisation sy ny taratasy ministre ny vola milaza ny gouverneur hoe mijanony anao zany zao ka zay zavatra zany zao ny ilain'ny premier ministre ary atoko fa raha zay fotsiny nataony am'le zay zavatra kely zay mba hananany tsy ny koetatra am'izao hoe meo fahefany izy anenty sy androka raha ataontsika hoe grand commis de l'état de hitanao tsara fa milaminy resako de ho hitantsika eo indray ary ny toy amin'ny Frank Ramassona mametraka veloma aminareo mpiaino ary sotanao resaka fandarana vokariny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alarby ary ny zoma amin'ny valolatsaka fefany alina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina